Ny famanana ireo olona 5,000 tsy moramora zany, ary ny fitoviana misy eo amin'ny Jesosy sy Mozesy no anasako anao indray amin'ity fotoana sarobidy iarahantsika ity. Am-pifaliana mandrakariva no ifampiarabana, tafahoana somaty tsara indray. Ampitsikitsikiana no anolorako ny firarintsoanao sy ny ankonanao, ka ny fiadanan'ny Tompony ho amintsika hatrany hatrany. Andinika indray zany lohahevitra mafonja lehibe zany isika, ka dia manasa anao mba hiaraka hivavaka ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao hoe izahay noho ny fitantananao ny fiainanay, ka tafahoana indray izay amin'ny alalan'izao fandaharana efa mahazatra anay izao. Mamelany helokay satria tsy mendrika izahay. Diovy izay mba ho afa-pahotana ary sasao izay mba ho afa-keloka. Ampitoera ty anatinay ary ny fanainao masina mba azonay mandray tsara ny teninao, ka ny teninao anie dia mba hanamafy ny finoanay anao ihany koa izany. Dia mitahy izao mpiara-midinika amiko ity teninao ity amin'ny anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny famanana ireo olona 5,000 mandritry ny ity fotoana ity isika zany dia andinika indray ny filazantsara ny Jaona eo amin'ny toko 9 no iarahantsika mijery indray, izay jerentsika ny famantarana ny maha-Andriamanitra any Jesosy ao anatin'ireo fahagagana vitsivitsy izay iarahantsika mijery. Ny voalohany amin'izany dia ijerevantsika ny hoe ny nampihinanan'i Jesosy ireo olona 5,000. Ao amin'ny filazantsara Jaona toko 9 no ahitantsika izany tantara izany. Hitantsika tsara fa betsaka ireo olona izay nanaraka an' Jesosy, satria afakaiky rahateo ny andro firavoravoan'ny Jiosy, ny Paska zany tamin'izany fotoana izany, dia vahoaka marobe no tonga ka nanantona azy. Ary dia iny ro Jesosy niteny tamin'ny Filipo manao hoe aiza no ividianantsika mofo ho hanin'izy ireo, ho an'ireto olona ireto. Jesosy dia mitsinjo mandrakariva antsika. Fantany fa fotoana izay tokony hisakafoanana, Jesosy tsy mamela antsika ho noana. Mampahiry antsika, mahafinaritra ny mahafantatra an'izany fa Andriamanitra dia mijery ny zanany. Ny Paska tokoa mantsy tamin'izany fotoana izany no fanehoana sy ny fahatserovana ny fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra niala avy tany Egipta, ary ny zanak'ondry ny Paska mihitsy no maty ny solon-toerana ireo lamatoa Jiosy tamin'izany fotoana izany. Ary izany dia maneho ny fahafatesan'i Kristy ho antsika hosorona ho antsika. Ary teo amin'ny hazofijaliana no nanatanteran'i Jesosy, nizakan'i Jesosy ilay famaizana mendrika ao antsika noho ny fahotantsika. Ka izay ny nahatonga ny Paoly apôstôly ilaza manao hoe fa voavono Kristy, Paska ho antsika. Nisy toe-javatra anankiray ihany koa izay nitranga tany amin'ny andron'ny Elisa tany. Elisa ihany koa dia nampitombo mofo nohan'ireo mofo vita tamin'ny vary ordia, izay nampitombo vary 10 izy io, dia nampimena olona 100 lahy ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 4 koa nahitantsika izany tantara izany. Ka ary nanao fahagagana Elisa, kanefa ny olona tsy manihevitra azy hoe ity ilay mpaminany izay nolazain'i Mozesy. Fa rehefa tonga taty amin'i Jesosy, izay vao nateny ny olona hoe tena ity tokoa ilay mpaminany izay tonga amin'izao tontolo izao. Fa inona tokoa moa no nitranga ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9, hitantsika fa marobe ireo vahoaka ireo 5,000 lehilahy. Dia nanontany Jesosy, dia hoy izy Filipo manao hoe na dia mofo denarià 200 aza tsy ampy e. Ary teo amin'ny fotoana io nefa dia hita fa nisy tovolahy kely, zazalahy kely anankiray izay nitondra mofo ordia 5 sy hazan-drano madinika 2. Dia hoy Jesosy hoe asay mipetraka ny olona fa amin'ny alalan'ity no hanomezantsika sakafo ireto olona ireto. Dia nivavaka Jesosy ary nizara an'izany, ary voalaza fa voky ny olona ary nangonina aza satria ny sisa tsy lany tamin'izay fotoana izay. Ary dia hita teo fa nanao fahagagana lehibe Jesosy hanehoany
ny maha-Andriamanitra azy tamin'ny fotoana io. Amin'ity tantara ity dia tiako nisarika antsika ihany koa fa misy itovizana Jesosy sy Mosesy. Zao ny zavatra mitranga. Raha nitondra ireo vahoaka niala avy tany Egipta Jesosy Mosesy tamin'ny fotoana Paska, dia Jesosy kosa ankalaza ny Paska tamin'ny andro firavoravon'i Jiosy. Raha niakatra nakany tendrombohitra Sinay Mosesy, Jesosy kosa niakatra teo amin'ny tendrombohitra Fivoantare. Raha nizaha toetra ny Filipo Jesosy, dia ny zanak'Israely kosa nizaha toetra tany anefitra tamin'ny andron'ny Mosesy. Raha nomena ny mana ny vahoakan'Andriamanitra tany anefitra, dia hita kosa teto fa nanao fampitomboana mofo Jesosy tamin'ity fotoana anankiray ity. Raha nafenoarina 12 ny sisan-tsakafo tamin'ny fotoana io, dia hita kosa fa i Mosesy dia nitarika ny foko 12 teo amin'ny zanak'Israely. Nisy fitoviana mihitsy zany teo amin'ny tantaran'i Mosesy ny tantaran'i Jesosy eo amin'ity fotoana ity. Ry mpiaino namako, inona no tiany zany lazaina amintsika? Inona no ampahirezana zany amintsika? Mahafinaritra eto dia zao, gaga ny olona fa i Jesosy mihitsy ilay mpaminany tahaka ny Mosesy izay voalaza ny Deutéronomie 20:1-15, izay tonga hanafaka ny olona eran'izao ny tontolo izao, ny olona rehetra. Jesosy no hanafaka antsika tsirairay avy. Tiako nisarika ansaintsika zany eto fa ny tena tiany Jesosy naseho tamin'ny famantarana le fagaganana manana ny olona 5,000 dia nanehoany ny maha-Andriamanitra azy. Io ny profo nanehoany ny maha-Andriamanitra azy voalohany tamin'ity tantara anankiray ity. Ary tiako nisarika ansaintsika fa Jesosy lay mihevitra momba antsika, Jesosy ilay vonany hanome sakafo antsika, hamana antsika, Jesosy lay Andriamanitra izay tonga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka dia mitaonanao misarika antsika tsirairay avy mba handray azy indray, ary izy indray no iarahantsika mandritra ny tontolo andro izay ominy antsika amin'ity fotoana ity. Averiko ilay mandeha fa Jesosy dia mihevitra anao izy, mihevitra ny ho sakafonao androany izy. Ka raha ekenao Jesosy androany, raha inonao fa izy ilay mofinaina, raha ekenao zany dia tondra fiainana ho anao indray amin'ity androany ity. Ka dia misarika antsika tsirairay avy indray fa Jesosy nanao fahagagana mba hinon'ny olona rehetra ny maha-Andriamanitra azy. Koa tiako nitarika ansainao amin'ity tontolo andro ity, ikeo Jesosy ho Andriamanitra izay mitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao. Dia mirary ny fitantanan'ny tompo indray, ny fiadanan'ny tompo ho anao. Ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao dia hiara-dalana aminao ane izy amin'ny fotoana rehetra. Andeha hiaraka hivavaka indray isika, amarana antsika izao fotoana mamy izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotranao izahay noho ny amin'ny Jesosy zanakao ilay nanao fahagagana ka namana olona 5,000 mihoatra azy, ka nanehoany fahagagana satria sady voky ny olona ary nisy ambiny izany sakafo zany. Ka natao zany mba inonay ny maha-Andriamanitra ny Jesosy zanakao. Ampio ary izahay androany ifikitra aminy ka hosanay ny mametraka ny tontolo androm-piainanay indray eo am-pelantanany, satria izy mihevitra anay ary izy ilay Andriamanitra izay mikarakara anay. Dia mitahiry izao mpiaino izao, mitahiry anay tsirairay avy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.